arava tompokilasy tompivavy mahakasika ilay rive-doza Desmonde tato amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika tato dia any amin'ny 770 kilometatra avaratra andrefany Morondava no misy ny fohibeny amin'izao fotoana izao. Tsy kasika ny Madagasikara izy fa vinavinaina kosa hiditra any amin'ny Mozambika any ho amin'ny Anioala na Rapitso maraina farafatarany. Ny mikasika ilay tangoron-drahona lehibe ato avaratry ny nositsika indray dia mitondra oram-be amin'ny tapany avaratry Madagasikara iray manontolo izy amin'izao fotoana izao ary vinavinaina hivoaka any amin'ny faritry Melaky iny ho amin'ny Rapitsoala. Rehefa tafavoaka an-dranomasina kosa nefa dia araha-maso akaiky hatrany fa ahina ny mety hivadian'ny rive-doza. Araka izany dia mampiatra avy filazana amin'ny loko mena amin'ny fahabetsahan'ny rotsakorana ny faritra rehetra amin'ny loko mena izay hitantsika eto amin'ny sary, izany hoe ny faritra Diana, Sofia, Boeny, Betsiboka sy Melaky. Mampiatra ny filazana amin'ny loko mavo amin'ny fahabetsahan'ny rotsakorana ihany koa ny faritra rehetra izay hitantsika amin'ny loko mavo amin'ny sary dia any Bongolava, Itasy sy Analamanga. Etsy andanin'izay ihany koa dia ho mafy ny fitsokan'ny rivotra amin'ny morontsiraka rehetra eto Madagasikara, izany hoe mety hatratra amin'ny 4-20 kilometatra isan'ora ka tokony tandrina na tsy andrika intsony mihitsy ny mpampiasa ranomasina amin'ny morontsiraka rehetra eto Madagasikara. Dia toy izao manaraka izao ny vinany toetry ny andro ho amin'ny Rapitso, ho amin'ny maraina no anomboantsika azy dia ahazo oram-baratra sahady ny any amin'iny faritra Diana iny ny ilany andrefan'ny Madagasikara iray manontolo, izany hoe mahazo ny Menabe sy ny faritany Mahajanga iray manontolo. Anorana malefaka kosa any Asava mahazo ny Vadivavy Fitovinany sy Atsimo-Atsinanana ary ny faritany Toamasina iray manontolo. Ho malomaloka kosa ny andro ny aty amin'ny faritry ny Avoatany fa mety ho arahana orana izany indraindray dia ifandimby eo ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra sisa. Ho amin'ny Rapitso tolakandro dia tsisy azo ambara fa dia anoram-baratra avokoa manerana ny nositsika dia miteny ho azy angamba ny sary. Dia toy izao manaraka izao indray ny Antsipiriany raha mahakasika ny maripana ho amin'ny maraina izao dia 20 hatramin'ny 20 degré celsius ny aty amin'ny faritry ny Avoatany, ny any amin'ny morontsiraka Atsinanana sy Andrefana dia elanelan'ny 13 hatramin'ny 15 degré celsius. Ho amin'ny Rapitso tolakandro ny maripana mafana indrindra dia any amin'ny faritra andrefan'ny Madagasikara iny, izany hoe ny faritany Mahajanga 13 degré celsius ny aty amin'ny Avoatany, manodidina 14 hatramin'ny 17 degré ny faritany Toamasina 30 degré. Tahak'izay ihany koa ny amin'ny faritany Toliara iny na dia manatombo 1 degré celsius fotsiny azy. Ny any amin'ny faritany Antsiranana kosa dia 20 degré celsius. Dia atolotra anao izao ny vinany toetry ny andro ho andreo nosy sy firenena vitsivitsy ivelan'ny Madagasikara dia ifandimby avokoa ny rahona sy masoandro amin'ny Rapitso any Johannesburg, Nairobi sy Bangkok. Anorana malefaka ny Paris any, andrahoana ny andro any Milan. Dia ifandimby ihany koa ny rahona sy masoandro raha ho amin'ny Rapitso ny any amin'ny faritry La Réunion iny, anoram-baratra ny Seychelles sy Comores, anorana tandrifin-drahona ny faritry Maurice. Dia hatreo ny meteo antsika fiteny malagasy amin'ny tsy alina ity mametraka ny mandra-piona.